Nijo ny orana tato anatin'ny andro vitsivitsy izary mbola mitohy izany. Misy fiantraikany amin'ny fiakaran'ny renirano eto amin'ny lemakin'ny Antananarivo ny fampiatsahan'ny orana. Manara-maso akaiky izany indrindra ary eo anivon'ny Apipa. Andeha ro jerentsika ny fanazavana. Hita miakatra ny rano tao anatin'izay orana ny sesisesy izay, saingy mbola tsy misy atahorana izany raha nambarany teo anivon'ny Apipa. Raha tamin'ny 3 ora tolakandro dia tafiakatra iray faingo 20 metatra ny avony koa eo amin'ny maridrefina Nozato. Niakatra faingo 7 metatra ny rano tao anatin'ny 7 ora ary mbola hiakatra mandritra 12 ora manaraka. 3 metatra kosa ny rehefanerana milazaloza manambany eo Nozato. Tafiakatra 3 faingo 20 metatra ny avony koa eo amin'ny maridrefin'ny Bevomanga, nefa mbola hiakatra mandritra 12 ora manaraka izany. 4 metatra ny rehefanerana milazaloza manambany raha eo amin'ny Bevomanga. Raha ny renirano Sison dia ray faingo 4 metatra ny avony eo amin'ny maridrefina Pitatafika, nidina 8 faingo 20 metatra ny rano tao anatin'ny 7 ora, nefa hiakatra mandritra 12 ora manaraka vokatry ny orambe mbola ho avy ny reniranon'ny Mamba. 7 faingo 5 metatra ny avony Mamba eo amin'ny maridrefina Ambohidro, tsy niakatra tsy nidina ny rano. Ny arakaraka ny orana aloha dia miakatra ny rano, fa mampiavaka ny rano Sison dia miakatra vetivety izy dia midina vetivety. Azony tsara ny azy ny fanarin-drano any ambany evacuation, misy panty zany ny rano sady mbola tsy miakatra i Kiopa, mbola tsy miakatra loatra i Mamba, dia malalaka be nandehanana Sison, mandeha irery any izy dia vetivety dia midina. Ao anatin'ny matro zay nijery tany dia ao anatin'ny adiny 4 izy dia efa tafidina teo amin'ny 1 mettre 20 eo. Fepetrany raisiny teo anivon'ny Apipa ny fanadiovana ny kanalina Andriatany izay mitondra ny rano makany amin'ny station de pompage eny Ambodimita, ankoatra ny fanaraha-maso ny fiakaran'ny renirano sy ny fijerevana ny fefoloha sy ny fanamboarana ny fefoloha vaky teny Soavina. Manao fanadiovana izay fitainay alohan'ny tena evin'ny orambe, alohan'ny evin'le orambe zany dia amin'izao fotoana izao dia misy asa zany izay ataon'ny fanjakana manadio ny kanal Andriatany iny, manala an'le fotakao. Raha mandeha zao nareo ny Ampefoloha iny, iny ankantezan'ny Bekiraro iny dia jusk'atrary amin'ny Akorondrano eo amin'ny village DG dia misy fanadiovana be izany. Misy araka izany ny fijerevana isaky ny adiny iray amin'ny alalan'ny maridrefy ny faikaran'ny renirano.